Korintianina voalohany toko faha 1 aoka hanahakahy ianareo dia tahaka ny hanahafako an'i Kristy. Lehilahy sy vehivavy manoloana an'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko faha 1 ny andininy faharoa hatramin'ny faha 9. Ary mideranareo aho satria mahatsiaro ahy amin'ny zavatra rehetra ianareo sady mitana tsara ny fampianarana anatolotra araka ny nanolorako azy taminareo. Ary tiako ho fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra no lohan'i Kristy. Ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany. Fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany satria toy ny voaharatra izy. Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka ho hetezana izy. Fa raha mahamenatra ny vehivavy ny ho hetezana na ho aratana dia aoka hisaron-doha izy. Ny lehilahy dia tokony tsy hisaron-doha satria endrika sy voninahitr'Andriamanitra izy. Fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy. Fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy, fa ny lehilahy no niavian'ny vehivavy. Fa tsy ny lehilahy no natao ho an'ny vehivavy, fa ny vehivavy no ho an'ny lehilahy. Izany no mahamety ny vehivavy hisaron-doha noho ny amin'ny anjely. Kanefa ao amin'ny tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy, ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy. Fa toy ny niavian'ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy, dia toy izany koa no niavian'ny lehilahy avy tamin'ny vehivavy. Fa Andriamanitra kosa no iavian'ny zavatra rehetra. Hevero ao am-ponareo, mendrika va raha mivavaka amin'Andriamanitra ka tsy misaron-doha ny vehivavy? Tsy mampianatra anareo va izao fomba ny zavatra rehetra izao, fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy zany. Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy zany, fa ny volo no nomena azy ho fisaronana. Fa raha misy olona toa tia ady dia tsy manana izany fanao izany sika na ny fiangonan'Andriamanitra. Fanakianana ny fikorotanana nandritra ny fanasan'ny tompo. Korintianina voalohany toko faha 1 ny andininy faha 17 hatramin'ny faha 20. Ary raha manao izao didy izao aho dia tsy mideranareo tsy akory satria tsy miangona hihatsara ianareo fa hiharatsy. Fa voalohany indrindra raha miangona ao am-piangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba misy inoky ihany izany. Fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba haseho eo aminareo izay olona ankasitrahina. Koa raha miangona ianareo dia tsy misy hihinanana ny fanasan'ny tompo akory. Fa raha mihinana ianareo dia samy homana ny sakafony avy aloha ianareo. Koa ny anankiray dia noana fa ny anankiray kosa mamo. Moa tsy manatrano hihinanana sy sotroana va ianareo? Sa manao tsinitsinina ny fiangonan'Andriamanitra ka manome henatra ny tsy manana? Inona no ho lazaiko aminareo? Hideranareo va aho? Tsy hideranareo amin'izany aho. Ny fanasan'ny tompo, ny dikany sy ny fanatanterahana azy. Korintianina voalohany toko faha 1 ny andininy faha 13 hatramin'ny faha 14. Fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity no tenako ho anareo, izao no atao ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika, dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny ran'ny tompo izy. Fa aoka ny olona hamantatra ny tenany
dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo, ary maro ihany no efa nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tena tsikisika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia faizin'ny Tompo mba tsy ho eloina miaraka amin'izao tontolo izao. Ko raha miangona hihinana ianareo rahalahy dia mifampiandrasa. Ary raha misy olona noana, aoka izy hihinana ao an-tranony mba tsy hiangonanareo ho fahamelohana. Ary ny zavatra sisa dia halahatro rehefa tonga aho.